Fa 3 volana ny feptoana ahafahan'ireo Sinoa mitrandraka lamatra natao amin'ny fahadranmasina Madagasikara hoy ny minisitra tompon'andraikitra fa tsy rotoana araka ny feoahely etseroa tsy mahazo mampiasa rato ihany koa ireo samby Sinoa ireo raha ny fanazavana trany ho fitsonjovan'ireo azan-dranomasina tsy ho lany taranaka Gaëtan Andriatsilavo. Ny fanomezana lisansy no mametraka ny feptoana fanarahana roa taona fa tsy ny fitandrahana hoy ny ministry Njono raha nitondra fanazavana mahakasika ireo samby Sinoa anjony lamatra natao ato amin'ny faridranomasina Madagasikara. 3 volana ny fotoana ahafahan'ireo Sinoa ireo mitrandraka lamatra hoy izy ary faritra roa no azon'ireo Sinoa akana lamatra natao ato amin'ny faridranomasina Madagasikara. Ny anankiray ampita ny faritra Atsimo Atsinanana izay anohany amin'ny 34 km miala ny Asisi-dranomasina. Ny faharoa dia aty amin'ny faritra avaratra Andrefana ny Madagasikara izay anohany amin'ny 34 km ihany koa. Zany hoe kely zany ny ahafahan'ireo sambo ireo hifanena amin'ilay jono madinika. Zava-dehibe dia izao. Ireo sambo ireo dia palangrier avokoa. Zany palangrier zany dia tsy mampiasa harato na iray metatra azy. Ireo sambo ireo dia mampiasa an'ilay hameçon, mampiasa an'ilay palangre. Zany palangre zany misy ligne principale anankiray dia ahitana hameçon maromaro manaraka n'iny ligne principale iny zany. Dia rehefa mampiasa an'ireo hameçon ireo mitovy amintsika le mampiasa an'ilay finta. Ohatrany mamintana zany. Zay no ampiasain'ireo satria ilay espèce izay ciblevandry zareo zany dia izy tsy mitady an'le kely fa le ngeza raha izay. Fa roa manaraka an'izay dia espèce izay jonona amin'ny alalana hameçon no ataony zany fa tsy araka an'le eritreretantsika azy hoe mampiasa rato. Raha ronjato ireo sambo manjono amin'ny faridranomasina Madagasikara no mena lisansy teo aloha na enina ho 420 izany ho fitsinjovana ireo azan-dranomasina tsy ho lany taranaka araka ny fanazavana. Napetraka ihany koa fanampin'izay ny antsoina hoe capture de référence. Izany capture de référence zany dia calculé à partir an'ilay capacité ho an'ilay sambo. Dia tsika zany nametraka hoe ireo sambo anankiray ireo raha sambo anankiray zany lisansy anankiray ao anatin'ilay 3 volana raha tena ahita izy dia io 125 tonnes io. 125 tonnes zany ho an'ny sambo anankiray ao anatina 3 volana. Zay mahatonga azy sambo anankifolo dia 1250 tonnes. Zay ny antony. Dia io 1250 tonnes io ny valeur an'io miaraka amin'ny type ny redevance rehetrarehetra zay miaraka aminy izay le manome an'le $1,169,000. Dikan'izany zany mitovy aminao hoe manana 4L dia fa miteny hoe olona anakefatra no entinao amin'le 4L. Dia dikan'izay zany tsy possible ianao hoe ataontsika hoe hitondra olona 100 na hoe hitondra olona 200. Ohatran'izay satria calculé à partir an'ilay ataontsika hoe capacité n'ilay sambo ilay capture de référence. Mahakasika ny drakaka manokana raha toka misy 5 ireo afaka nanondrana tany ivelany teo aloha niakatra ho 720 izany ankehitriny ary teratany malagasy ny ankamarony. Ho an'ny trondro tsy mbola nisy lisansy nivoaka ho an'ireo sambo industriel raha ny fanazavana hatrany. Antenaina araka izany fa hoentitra amin'ny fanaraha-maso ireo samby Sinoa ireo ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra ialana amin'ny gaboraraka efa nisy hatrizay.